vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran miarabatsika mianakafy zay manjoy atrany ity fahitalavitra na izao onjapeo zao eto ataptanana ny Toamasina itsika kehitriny pasy miaraka amin'ny pasteur Yandry Rajaonarsoa misaotra tompo lehibe no ny amin'ny fisin'ity fotoana zay ahafahantsika ifampizara ny amin'ny afatr'Andriamanitra ity zany anio misaotra ny tompo satria no ny famindrapon'Andriamanitra no mato izao atsika ary ny zay famindrapon'Andriamanitra zay mbola antony havelomantsika kehitriny tombontsoa lehibe ho atsika ny manaraka an'izao afatr'Andriamanitra zao toroteny zao indrindra itsika eto ataptananany Toamasina na tia mbambamy vola ihany koa ka mahareny onjapeo mahita amin'ny fahitalavitra de raiso tombontsoa lehibe anao ny fahatongavanao eto apotitra zao toroteny zao amin'ity fotoana mahafinaritra ity ka manasatsika rehetra ho amin'ity fotoana ity tena hoe ilona ao anatin'izay afatr'Andriamanitra izay dia anomana amin'ny fo sy ny fanahintsika iaino sy andre indray ny feon'Andriamanitra tsara moa manamarika fa mitohatrany ny azakazakitsika eto ataptanana ny Toamasina eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko eto Akirihery dia mitohy zany fotoam-bavaka lehibe zany isaky ny sabotsy amin'ny 6 vora maraina ary eto amin'ny foibe mangarano Dieu ihany koa dia mitohy ny fotoam-bavaka amin'ny 6 vora maraina ireo trano fivavahana vaon'oloko rehetra eto Toamasina ihany koa nefa de mandray antsika menakavy amin'ity asabotsy ity fa ireo foibe anankiroa ireo manokana moa zany de somary miavaka satria dia andraisantsika afatra lehibe sy mezinezina zay hoentin'ireo ray aman-dreny ara-panahy zay nomen'Andriamanitra fahasoavana sosotra manokana ho amin'ity asabotsy ity ka manasantsika rehetra isy ny vavaka mafonja vavaka matanjaka ho an'ny sambatan'olona ho an'ny olona zay marary ho an'ny olona zay feno olana sy vesarany eta mavesatra koa aza sina sakana zay tsy ahatongana ho any fa raiso tombontsoa lehibe ny fahatongavana amin'ity asabotsy ity zany araky nambarako teo dia ireo foibe anankiroa eto ataptanana ny Toamasina de misokatra ao atsika eto amin'ny foibe Akirihery eto amin'ny La Paradise zay no afatarany be sy ny maro azy La Paradise taloha amin'ny 6 vora maraina i fotoam-bavakio no misokatra ary eto Amangarano ao ambadiky ny Damascosy dia misokatra ihany koa izany amin'ny 6 vora maraina trano fivavahana vaon'oloko foibe Toamasina alohan'ny zavatra rehetra dia ivavaka ny tena koa ametraka ambavaka ity fotoana ity zany raha eo mamerina ny fisaorana sy fakasitrahana ho anao zay amin'ity fotoana mafinaritra be zay nomenao anay ity tsy fahaizanay tsy fahalalanay no antom-pisiany zao fotoana zao fa no ny famindraponao Andriamanitra ny famindraponao tokoa no tsy nalandritranay ary izany no antony mbola ahavelomanay ankehitriny Jesosy eo mametraka mbavaka manokana ity fotoana lehibe zay iarahana amin'reto mpiaino marobe eto amin'izao tanàna sy vohitra zay mampandrosoana izao ankehitriny misaotra tompo satria raisinay fitahina fahombiazana ary fandresena sahady ny afatra ao amin'ity fotoana mahafinaritra ity amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahana sy hanonana zany vavaka zany amen eny ary tompoko mino fa efa pare tsara ianao andreny afatr'Andriamanitra amin'ity fotoana ity
ijery ten'Andriamanitra isika zay voarakotra atao amin'ny bokin'ny Lioka toko 5. Lioka toko 5 andininy 4. Andininy 4. Dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoanareo azandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina aho nefa nikelezana aina nefa tsy nahazo na inona na inona, ka nefa noho ny amin'ny teninao dia latsako amin'ny aratoko. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azandrano be dehibe izy, ka efa nisy tritra ny aratony arizina nantsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambokely roa ka efa saika nyletika. Izay afatr'Andriamanitra inoko fa efa haitsika diso fatatsika, ary haitsika rehetra izay no nomen'Andriamanitra manokana an'io mba ifampizarana amintsika aty amin'ny mpanaraka an'izao fahitalavitra izao, na mpanaraka ny monjam-peo ihany koa na ny tambajotra tserasera. Petera sy ny fahaiza-manaony, ary Petera sy ny Tompo Jesosy, izay ny tantarany tranga teto. I raha fitiniko vetivety io tantara io dia haitsika tsenjery fa i Petera dia kalaza lahy amin'ny fanjonona na fanaratona, ary raha tsarotsika ny tantara dia anisan'ny tao anatin'izay sehatry ny fanaratony zay no niantsony Jesosy azy mba ho tonga mpianatry Kristy. Rehefa nandeha nefa nandritry ny alina nitetiny ranomasina i Petera, dia zao no lazain'ny Baiboly hoe tsy nahazo azandrano na dia kely akory ny azy. I Petera nefa riavana dia olona manana expérience, raha zoina dia olona diplômé amina karazana fanjonona fanaratona i Petera, amina karazana fanangonana ny arenan-dranomasina i Petera. Manana fahaiza manao izy ny amin'ny hoe rehefa mitsoka manao ohatr' zao ny aly izay na ny rivotra dia ato ny trondro, rehefa ohatr' zao ny hafanan'ny rano dia ohatr' zao ato ny trondro. Ary amma olona manana expérience amin'ny Petera sy manam-pahaizana amin'ny Petera dia jereo fa ny Baiboly dia milaza fa tamin'ny alina izy nanarata, satria amin'ny alina dia tena hoe miangona ny trondro amina toerana anankiray noho ny amin'ny expérience Petera ny nahafantarana an'izany. Isika zao rehefa manjono dia amin'ny atoandro be nanaharitsika manjono dia mitondra kakana dia mieritreritra ny mahazo ary mahazo fa kely. Fa i Petera ihany koa dia mba te azo tombony tsoa lehibe, te azo tombony tsoa misimisy kokoa mihoatra noho ny olona rehetra, dia fatany tsara manao hoe amin'ny alina no miangona ny trondro ary tafangona amin'ny toerana ray ny trondro ary mora ny azahoana trondro amin'ny alina. Zao anefa ny zavatra nitranga, i Petera le manam-pahaizana, i Petera le olona manana ny expérience amina fanjonoana no ny aiky fa tsy nahazo na dia trondro kely anankiray azy, no ny aiky fa tsy tafavoaka tao anatin'izay fahaiza manao an'izay, satria nandeha tamin'ny herin'ny tenany, nandeha tamin'le diplôma nananany, nandeha tamin'le fahaiza manaony. Raha lasy anabavy malala, maro ny olona no te ho tafavoaka amin'ny fiainana dia mieritreritra ny andeha hitondra an'le diplôma sy ny CV eny amin'ny orinasa dia mieritreritra fa ho voaray. Raha lasy anabavy tadio fa ny fiainana amin'izao vanim-potoana izao dia mila Jesosy, mila n'ilay antsoina hoe mpamonjy, mila n'ilay antsoina hoe Jesosy eo anilanao ianao.
raha vao mieritreritra fotsiny ianao amakivaky fiainana miaraka amin'ny diplôma, miaraka amin'ny expérience, miaraka amin'ny fahaiza manaonao sy ny ati-dohanao de tadidio ry havana fa miteraka tsy fahombiazana ary miteraka fikorontanana amin'ny zavatra maro samihafa izany. Fa raha te hamakivaky fiainana ianao ka te hahazo vokatra tsara de mila Jesosy ianao eo amin'ny fiainana, mila le zanak'Andriamanitra tonga nofo ianao, mila ny tenin'Andriamanitra velona melona amin'ny fiainanao ianao vo afaky ny hamakivaky fiainana. Inona ny zavatra tsy ampy tamin'ny Petera ho ianao tamin'izy nandeha namakivaky fiainana tamin'ny alina io andeha hanarato? Tsy ampy tenin'Andriamanitra, tsy ampy afatr'Andriamanitra. Mieritreritra izy fa afaka mamakivaky fiainana miaraka amin'ny expérience-any, mieritreritra izy fa afaka mahazo azan-drano amin'ny alalan'ny arato eo an-tanany, mieritreritra izy fa efa complet ny fitaovana de afaka ny ahita fahombiazana izy. Tsy ny maha-complet ny fitaovana eo an-tananao no ahitanao fahombiazana tompoko. Tsy hoe complet ny fitaovana de afaka ny ahita fahombiazana ianao. Be de be tompoko no efa olona hitako fa midofotra amin'ny poto manoloana ny zavatra mitranga eto amboniny tany ankehitriny. Ny fitaovana efa complet, ny diplôma ananany, efa ao ny CV, efa ao ny karazana demande rehetra, ny diplôma zay ananany. Nisy fotoana ndray andro nisy rahalahy diplômé bi-baka izy io ary bi-master to de tena nikofotra io rahalahy io manam-pahaizana io rahalahy io ananany maîtrise sy ny master to amin'ny droit, ananany ny maîtrise sy ny master to amin'ny ino ty fandrarana amin'ty resaka comptabilité sy ny gestion. Raha ny tena marina raha lasanabavy olona manana diplôma tahaka zany, raha ny tena marina tokony hifampitediavana. Raha ny tena marina ny olona manana diplôma tahaka zany, olona tena hoe afaka mampifilafila orinasa mihitsy. Fa nanantonay io rahalahy io ndray andro, mbola any io rahalahy io ankehitriny. Ary zao ny tenin'le rahalahy natotony teo amiko ny valobezy anankiroa. Inona ny tao anatin'ireo valobezy reo ianao? Ny diplômany, ny lalana ny diaviny. De zao ny teneniny ty valobezy anankiray ty paster ny nahazahoako ny master to tamin'ny droit, ary ty valopy anankiray ty ny nahazahoako master to tamin'ny comptable. Fa zao anefa paster amin'ny mampalahelo tsisy mandray ny société, tsy raisy ny fanjakana. Nefa raha reo dossier reo fotsiny paster de te ilaza ny paster hoe tokony ho tena hifampitediavana eo amin'ny fiainana. Fa mahagaga paster de bloqué eo boky niditra atao amin'ny tranony zany lehilahy zany fa boky mirantiranty eny amin'ny armoirany, eny amin'ny bahuany, boky tena boky feno boky. De nanotaniko dolo, inona dolo rahalahy reto boky reto? Boky ny anarako dolo reo paster ozy izy, boky nampiasaiko dolo reo ary ilaiko reo amin'ny fiainana. Tsy haiko moa zany droit civil le droit commun droit be de be ny tany sainy. Fa zao nanana ny boky ny rantiranty, nanana ny diplôma anankiroa be zao, fa lavitry ny vola lavitry ny asa zao ny teniko tamin'le rahalahy. Ny tena marina rahalahy ianao netehitra loatra tamin'ny diplômanao sy reo boky zay eo hita amin'ny masoko reo. Fa ny tena marina nisy zavatra anankiray aloha nadinonao de ny fenona ny feon'Andriamanitra. Ianao raha andany fotoana de mahay mandany fotoana mamaky boky, fa ianao rehefa
mamaky baiboly de tonga de manoka de teatory. Ianao raha mandany fotoana mijery documentaire sy namany amin'ny télé de tena linery, fa ianao rehefa am-piangonana de ohatrany te hivoaka alohan'ny fotoana, tsy te hiaintoroteny. Ary zany mihitsy ny problemako pasteur ozy le rahalahy. Raha miresaka amin'ny olona sy mijery telefôna de mandany adiny firy eo apototry ny telefôna. Fa rehefa mandinika baiboly io de tonga de teatory. Ary misy fotoana restory eo mpamindiniana baiboly, misy vamotoana restory eo mpamakina baiboly. Ary ohatr'izany koa rehefa tonga any am-piangonana, rehefa tonga io fiderana io de mba miderery falery satria mpivavaka. Fa rehefa tonga io toriteny io de ohatrany lasa restory ho azy zany pasteur. Tsy haiko zay problemako. Zay raha lany fototsy ny problemanao ho iaho miantso azy. Tsy ny diplomanao no olana, tsy ny expérience anao no olana, fa ny problemanao de ny fahaizanao miaino an'Andriamanitra. Ary ianao ihany no milaza zany fa manana problema rehefa miaino toriteny. Raha lasy anabavy manaraka an'ity fandarana ity, izany anery havanao, izany anery kristianina malalo no iresahanay aminao fa mila Jesosy ianao eo amin'ny fiainana, ary mila miaino toriteny ianao eo amin'ny fiainanao. Toriteny tompoko de toriteny mamelona ny tokony henonao, toriteny mitondra fahavelomana ny tokony henonao. Ary zany no antony anasana ianao isaky ny fotoam-bavaka manerana an'izao firenetsika izao, mandana miditra mihaino toriteny any amin'ny toeram-pivavahana, ndao hiaino toriteny. Fa io toriteny io tompoko rehefa henona mitondra fahavelomana, mitondra fiainam-baovao eo amin'ny fiainanao, mitondra fiainana tsara lavitra mihoatra no zay nieritreretinao. Inona ho ianao ny zavatra tsy ampy tamin'ny Petera? Ny tenin'Andriamanitra. Niezaka nandeha tamin'ny herin'ny Petera, namakivaky fiainana nandritry ny alina ray manontolo, fa tsy nahazo na de trondro anankiray azy. Fa zao nefa nafinatra rehefa nanomboka natsono Jesosy izy, rehefa izy lay reraka avy tany anaty ranomasina teny ambony lakana nandritry ny alina iny, de hoy Jesosy: Petera, mba te hindrana kely ny sambokelinao ah, andao andeha any amin'ny lalina isika mba azahodinao azy any rano be. De hoy Petera: noho ny amin'ny teninao de arotsako ny aratiko. Zany hoe tena ilaitsika zanak'olombelona ny tenin'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra, ny toriteny tahaka izao. Raha ny tena marina moa ny toriteny zay toriko aminao eto zao dia toriteny fanetanana anao mba hiazakazaka, fanetanana anao mba hiaino an'Andriamanitra, amonjy an'ireny fotoam-bavaka maro isan-karazany reny. Zany no antony zao fanetanana anao eto zao, fanetanana ataoko eto. Fa anjaranao kosa ny mandray décision, mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fianonan'Andriamanitra. Move mba manana fotoana ianao ankehitriny henona toriteny, ary move mba mampahazo aina anao ny miaino toriteny sa ny miaino kabary politika, miaino ny kabary ny vaovao ara-politika sy vaovao avy any ampita ny ranomasina sy ny jery ny vidéo gag. Zany ve ny mahaliana anao? Mba firifiry amintsika moa zao mba hanokana fotoana henona toriteny tahaka izao. Olona manalina manetsy ny maro tsika eran'ny Madagasikara, olona manapikisa maro tsika eran'ny Madagasikara, mahita an'ity fahitalavitra ity, mahita an'izao fandarana izao amin'ny tambajotserasera. Fa olona firy amin'ireo olona manapikisa an'ireo ny mba liana ny amin'ny toriteny tahaka izao. Ny sasany vao mahita mpitoriteny tonga de mamadika aonjy. Ny sasany vao mahita mpitoriteny tonga de va mampiakatra an'le Facebook fotsiny, mampiakatra sy mampidina fotsiny ao. Ianao zao no tiavin'Andriamanitra manokana sy no asoavin'Andriamanitra manokana, ary vokatry ny fandraisanao an'ity toriteny ity
dia inoko sy antenako fanomboka amelona ny fiainanao Andriamanitra, hanomboka hanangana anao Andriamanitra, ary hanomboka ampiodina ho amin'ny fetezana ara-piainanao ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha lasaina bavy, aza miezaka makivaky fiainana amin'ny herin'ny tena sy ny diplôma ananana sy amin'ny fahalalana olona. Le raha resahako taminao teo ane, raha ny toeran'ny ministra sy ny toeran'ny olona manamboninahitra sy namany, lazaiko aminao fa tena tokony ho amin'izany plasy zany io raha namany io tokony ho amin'izany izy. Fa zao rehefa tsy mihaino an'Andriamanitra fa miezaka metoky amin'ny diplôma, de inona zatra nitranga? Negatif daholo zay atao, maneno sahona daholo zay atao rehetrarehetra. Zany ry havana no anton'ny fisinyty fotoana ity, zay no heveriko fa tena mahasoanao, ary zany ny antony toriana teny eto, satria maro amin'ny kristianina, maro amin'ny mpivavaka no tenenina hoe mpivavaka fotsiny, fa ny sofiny efa variana mihaino zavatra hafa fa tsy liana amin'ny afatr'Andriamanitra intsony. Raha ny marina dia isika kristianina no lazain'ny baiboly fa ho fahazavana zao tontolo zao. Isika kristianina no lazain'ny baiboly fa ho tena ho fahazavana ho an'izao firenetsika izao. Mba hahatonga anao fahazavana ary tsotra ny afatra, mahazo to mihaino toroteny, mahazo to mangilana ny sofinao amin'ny toroteny toy izao. Fa rehefa mihaino toroteny ianao dia nomboka isy fahavelomana ao anatinao, ary na ianao reraka io ary jerevone vo maraina vo mifoha ianao dia ozy ianao reraka zany, mbola tsy miatrika fiainana, mbola tsy miatrika fiainana, fa vo miarina eo am-pandriana vo manoka, mbola tsy miborosy nify, dia vo ozy ianao reraka zany. Nefa vo andeha makivaky fiainana dia etrehitra hoe hoaiza zany ny alehanao mandritra ny andro tontolo ny andro, raha vo maraina mbola eo am-pandriana anao ny reraka. Inona mahatonga anao reraka? Satria zao be loatra ny olana reniny sofinao, be loatra ny ady zay eritreretiny sainao, be loatra ny karazana sedra-piainana zay eritreretinao ho sedrainy, fa vitsy loatra ny toroteny zay enao mampahery anao, vitsy loatra ny afatr'Andriamanitra zay tonga renao. Zany eneny mahatonga any am'teny aminao zany mahatonga manokana am'teny aminao. Raha mba manana reny telefony reny any ianao, na lazainao fa gamma be, na lazainao fa fozaorana, misy carte reny, de feno toroteny sy hira fiderana ao anatin' reny. Raha tia melombelona fananao sy tia ahita lanitra misokatra ianao, inona ny natonga mipeterana ombo ianao tamin'ity fotoana ity? Natonga mipeterana ombo raha iverenantsika ny Luka 5 dia ny fenona ny tenin'i Jesosy. Hoy Petera, noho ny amin'ny teninao arotsaka ihany ny aratoko. Zany hoe te hilaza Petera hoe raha tsy ny teny ianao dia tsy mandrotsaka rato tsony aho, tsy te hanohy ny lalako tsony aho, fa zao noho ny amin'iny teninao iny, satria no heveriko fa iny teninao iny nampahery aho, nampitsaka indray, dia arotsaka ihany ny aratoko. Olona efa kivy sy ketraka aneny ny ona tamin'i Jesosy, olona efa andeha anasany aratony amoy foy aneny ny ona tamin'i Jesosy, olona efa very hevitra aneny ny ona tamin'i Jesosy, fa noho io tenin'i Jesosy io ny natanjaka indray izy, ny nahery indray izy, ary vo maika ary tao ambadika izay ny azakazaka indray izy, andeha hiverina ny an-dranomasina, andatsaka ny aratony. Atsara io fakiviny io, atsara io karazana fianahananao io. Mety ozy ianao zany efa impiry mivavaka, efa impiry ny taoma ohatry zany efa impiry tany am-piangonana fa tsy hitako anzy eo, tena ohatry ny fanantenana pokaty daholo zay ny teny rehetrarehetra, ohatry ny mampanantena pokaty daholo, na ny pastera na ny mpanao politika na ny rehetrarehetra. Eno tsara zay resako aminao, Jesosy tsy mahay mandainga, Jesosy tsy mahay mamitaka. Sotra, rehefa miteny izy kakatoavinao ahita résultat positif ianao, rehefa miteny izy kakatoavinao tsy maintsy mamiratra ianao raha lasaina bavy zao aneny nataon'ny Petera, izy efa nanasany aratony,
izy efa andeha ampirina ny aratony, izy efa reraka sikivy nandritry ny alina io. Jereo fa zany olona tsy matory amin'ny alina zany ane fa miasa amin'ny alina hita amin'ny tavany sy hita amin'ny tarehany hoe ferinaina sy kizitiny e. Fa zao rehefa naretoro-teny izy, rehefa nareteny Jesosy izy de nitraka indray, nanana fanantenana indray, nanana atoky indray, fa tsy maintsy amiratra ny masoandrom-piainany. Eto ampamaraparanana nyty fandaran'ity rahalahy sy anabavy de te anetana antsika menakavy aho, mila maretoro-teny ianao, mansoa amin'ny toeram-pivavahana zay ny hoe verina fa amelombelona amin'ny fanahinao, ary mansoa miazakazaka fa ombadiky ny fiazakazanao ara-panahy no aombiazanao. Atsaro fahalaindainana amin'ny vavaka io, atsaro fahakamkamona mandeha makany amin'ny tranon'Andriamanitra io. Tsy ahitanao vokatra io ry havana, tsy ahitanao vokatra io hevitrao sy zavatra ao an-tsainao io, mana hoe kongaran-tsaina am-piangonana tsy mivavaka zany ato an-trano afaka mamely rery, ato an-trano fa tsy mahery ianao e, ao an-trano ianao marina ianao afaka mivavaka ianao an-trano fa tsy matanjaka ianao e, aza me tsara velatsy. Ao ianao vao may ny vary tonga de varina indray ianao, lasa indray ianao lasa mibata vary may ariananary fa manitra ny vary. Vao may ny loka de fa tsy miconcentre firy zany ianao ao an-trano e. Te hiteny anao a, mila fiangonana ianao io, ary mila mpanompon'Andriamanitra, mila toro-teny hoentina lelan'Andriamanitra ianao io, zany mahatonga anay manasa anao. Ka de matoky avy izy fetraikany eo amin'ny fiainanao zay toro-teny zay, hivavaka ny tenako. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ianao. Andefa zay afatry zay indray ianao ho an'reto kristianina marobe, ho an'reto vahoaka marobe manely patrana Madagasikara, na hatra ty Atsinany nosy, na ty Atsimo nosy, na ty Andrefa, na ty Avaratra. Nalefanao zany afatry zany mba ho tonga fitahina ho an'reto vahoaka marobe zay lina tamin'ny afatrao. Taio zany afatry zany mba isy fetraikany ampon'ny olona, ka zay mandre an'izany toro-teny zany ka andatsaka-po ka ankatoa an'izany toro-teny zany de mino aho fa tsy maintsy azo tombony ary azo vokatra manoatra lavitra noho ny azo mipetera. De ho tahinany reto praitan-drazana amiko ireto amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka Tompo, amen. Eny ary tompoko, misaotra ny tompo lehibe antsika ny amin'iny toro-teny iny izay nitondra fampianarana lehibe ho antsika menakavy teto Toamasina. Raha nandray an'iny toro-teny ianao de enao makatoa ny ilain'Andriamanitra. Manome fotoananao a eto amin'ny La Paradise, eto Akirihiry, amin'ny sabotsy zao, amin'ny 7 maraina. Aza tara hoy aho satria fahasoavana ny rombana raha lasaina bavy. Aza tara fa zany olona ndrobaka fahasoavana zany miazakazaka manao tongotra katoka amonjy an'ity fotoam-bavaka lehibe ty, ary mivonona iainy toro-teny, mitondra baiboly raha sitrakao, mitondra sabatra satria ny baiboly de sabatra roa lely am'ty atsika reo asana devoly zay mamodika anao. Noho izany ilazao ny fianakaviana, ilazao ny tapaka sy namana. Fa eto Akirihiry, ato amin'ny La Paradise, amin'ny 7 maraina amin'ny fotoanantsika menakavy, foy be vahaon'oloko izy io, eto Toamasina, ary toy izany koa eto tapin-tanàna amin'ny Mangarano, eto ambadiky ny Damaskosy, tia Mangarano 2 no misy an'izay trano favana vahaon'oloko zay. Dia afaka mandeha tikotiko ianao de afaka manontany an'ireny mitondra tikotiko reny fa tsisy sy may an'izany ny mpitondra tikotiko eto Toamasina e. Ka de matoka fa ho amin'ny fifaliana lehibe ny aonantsika eto Toamasina ato ka de mivonona hitondra baiboly ry kristianina malala, satria ao anatin'io tenin'Andriamanitra io no misy fiainana ho anao. Tsy mbola namitaka Andriamanitra ary tsy mbola nandainga fa mbola marina amin'ny teniny izy. Ary raha izao ianao no nandre anay de hoy zay manao hoe tianao loatra Jesosy, andao hivavaka amin'ty asabotsy ty, aza atao misy antony tsy atongavanao aty am-piangonana fa misokatra ho anao ny tany favana vaon'oloko rehetra eran'ny Toamasina amin'ty asabotsy ty. Ka de ampitiavana lehibe ary no anonana fiadalan'ny tompo amintsika menakavy de sova tsara ao am' Jesosy maherezy. Vahaony oloko andraisanao toro-teny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io voafatotra.
ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tantety izy mba asitrana.